Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Ny alatsinainy. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny tifenina lehibe sy ny babalany no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao dia falim-bindray tenako miaino aminao eto androany, ary dia manonona fiadanana tompo amintsika rehetra izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Voalohany indrindra aloha dia mialatsiny amintsika noho ny amin'ny fahatarany fandarantsika, satria dia mbola nisy tao alohan'izao fandarantsika izao aloha. Voalohany indrindra ny asan'Andriamanitra izay ataonay tahaka ny isan'andro isaky ny alakamisy tahaka izao, misy délivrance izay natao, misy asan'Andriamanitra izao dia somary nihitatra kely izay, satria moa tsy afaka hoe tonga dia ajanona be fotsiny ilay izy, fa tsy maintsy somary nitohizana izay asa izay, dia somary tara ny fanombohan'ny fandarantsika. Moa nisy ihany koa ny lafiny teknika izay tsy maintsy mbola nalamina kely araka ny fahitanareo, dia mety hitanareo hoe somary niova kely ngamba ny saritsika, fa misy ihany koa ny eo amin'ny lafiny teknika izay tsy maintsy mbola nikarakaraina kely, dia hisorana an'Andriamanitra nefa fa dia nisy soamantsara ihany ny fandarantsika na dia tara araka. Dia mamela anareo raha nisy ny fahatarana, fa aloha misy kely ny fandarana toy izay tsisy mihitsy, dia aloha somary nisy fa tara, aloha misy fa somary tara, toy izay tsy misy mihitsy. Ka dia misaotra anareo mbola tonga eto indray miaraka aminay, na dia efa alina be tahaka izao ary, fa aza matahotra nefa nareo fa tsy ho lava ny fandarantsika anao, tena izahantsika mihitsy ho fitinina ny fandarantsika anao, ka tsy dia asika resa be intsony ary, fa tonga dia voalohany indrindra miarabanareo izay voandroany vao tonga miaraka aminay eto. Andriamanitra manankiram-pahasoavana mitondra anareo teto, tsy tonga fotsiny teto nareo fa tena mitahian'Andriamanitra noho ny fahasoavana dia tafavory eto isika, ka dia raha fahasoavana aminao, fa betsaka ny olona any ambadibadika any mbola maniry ny tenin'Andriamanitra, tsy afaka mihaino an'izany intsony, fa ianao kosa mbola io ianao io dia misaoran'Andriamanitra tahin'ny tompo. Niditra voalohany teto androany dia nanapapitsika Kodanila ao Belzika ao, ka hitaka mazatra moa dia izay tonga voalohany dia mianatsodrano mamy miaraka aminareo any Koweït, Arabia Saodita, any Oman, any Arabia Saodita, any Chine, any Koweït, any Madagasikara. Ity anatsodrano androany ao amin'ny bokin'i Jeremia 7:30 andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia indro tanterahako tokoa ny fanasitrana azy, eny hositraniko izy ary asehoko aminy ny harenan'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Halleluja. Amen. Zany nitsodrano Kodanila dia raha iso Epifania. Kodanila moa ao Belzika, narakaraka azy tao niditra tao Céline Rozmina France, Thierry Albenza France, Kodaléoni Koweït, Tojo Allemagne, Kodaléoni Koweït, Angelina Diamant Chine, Zamina Camaradin'i Jesosy France, Marie-Jo États-Unis, Todranoso France, Angelina Diamant Chine, Jesosy Mandresy Madagasikara, Jesosy Noheriko Koweït, Zanso Sylvie Koweït,
Anglinandrina Solo France, asan'ny apôstôly Madagasikara, Erikarak France, Randanimary Charline Madagasikara, Lazana Monika Koet, Kikolonga France, Lovritina France, Bertsavak France, Koety, Nambintso Macrine Koety, Soameva France, Angela Velo Oman, Bertsavak Koety, Tongasoa Kada Kamalala France, Sandola Koety, Tsiramboramiel France, Ajadomona Allemagne, Andriamboangisoa Eli Marka Madagasikara, Anatandrina Bavitsika Elizatsialy io, Andoandry France, Tongasoa i Mampionina France, Memanambotsoa France, Artizanay efa niteneniko teo, Ajadomona efa niteneniko teo, Tongasoa daholo nareo farobe mahita nareo mareta hatramin'ny farany daholo Rizimenakavy. Alleluia. Ndao alohantsika tonga dia hiditra hivavaka alohantsika amin'izao fotoana izao. Alohantsika hivavaka dia metraka ny fotoantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ka andao mampandrosotsika nabavintsika Razana Monika Mariette any Koety any izy no ampandrosotsika hitondra mivavaka ny fandaharana. Tomporanabavy Razana Monika anao ny fitenenana. Tompo pastera, tany tompo antsika rehetra izay mpanaraka vavaka fiambinana. Dia mbola hiara-vavaka antsika hametrarana ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Jesosy olo misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay. Mankasitraka anao izay tompo satria mbola noho ny fahamindramponao sy ny fahasoavanao natao izao izahay. Misaotra anao izay Jesosy malala raha mbola mitanotaninao narovinao izahay nandritra ny tontolo andro ny nahatratra izao alina mangina izao. Tsy herinay natanjaka Jesosy malala fa noho ny fitiavanao anay. Isoranay anao Jesosy malala izay rehetra izay nataonao taminay androany. Ary ankasitrahanay anao ny fitantananao anay Jesosy malala. Misaotra fa afa-po tamin'ny nataonao teo amin'ny fiainanao izahay, tamin'ny fiainanay izahay. Misaotra anao izay Jesosy malala ny fiarovanao anay amin'ny zavatra rehetra izay nataonao anay. Ary misaotra anao ihany koa Jesosy malala fa tia foana ny fananao masina ny olo-tsaina, niaro anay ny anjelinao, tsy namelanay irery. Jesosy misaotra anao izahay. Ary ankehitriny Jesosy malala tonga ny fotoana izay andeha hianaranay ny teninao. Dia Jesosy malala mangataka famindram-po avy aminao izahay, famelan-keloka avy aminao Jesosy malala. Diova amiranao ny fonay, sainay, fanahinay. Satria mety nanao tsy nety indray izay tsiray avy ato androany. Mety voapentipentina ny fonay. Mety nanao zavatra nampalahelo anahy Jesosy malala izay tamin'ity androany ity. Dia izany angatahany famindram-po avy aminao Jesosy. Miteza mindra fo aminay Jesosy malala. Miteza Jesosy malala hijery anay amin'ny indra fonao lehibe. Ka dia mametraka izao fotoana izao finampilantananao izay Jesosy malala. Ary angatanay ny fanatrehanao Jesosy satria raha tsisy ny fanatrehanao izao fotoana izao dia zava-poana avokoa izay rehetra izay ataonay eto. Dia angataka aminao Jesosy malala mba hisoronao ny mpanomponao izay tonga teny eto. Ao pastera Melabelitra, ao koa mivavaka firenena izay mpiaino Jesosy malala dia tahio mba tena hoe raikitra ao am-ponay ny teninao. Ary mitonga fiainana ao anay tsiray avy izany teninao izany Jesosy. Mametraka ny fitaovana rehetra eo am-pelantananao Jesosy malala. Akofo amiranao ny telefony ordinatera izay ampiasainay. Anoko amin'ny pastera mivady Jesosy malala ka hatraminay mpanaraka, mpiaino. Dia ny tananao anay Jesosy hitazominy ireo fitaovana rehetrarehetra io. Ary ny devoly sy ny firongony didinay tsonan-kely tsy nampahefana eto amin'ity fandaharana ity, tsy ho tapoka ny fandaharana ahery izay hiala eto voninahitry ny anaranao Jesosy. Tianay be anao amin'ny anaranao Jesosy raha naovanay izany vavaka izany saotra tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao vavy Razana Monika taminatin'izay vavaka izay nentinao teto izay dia mitombosa dia mitombo fahasoavana dia Jesosy hamaly fitianao. Alleluia. Ndao tsika tonga dia hanao hira anankiray aloha tsika. Tonga dia hanao hira anankiray tsika tadiova ny fahatongavanao eto araka ny teniko anao teny amboloany.
dia izany ny atao hoe fahasoavana antsika mbola velonaina raha ny zavatra mety tsy nentina ataontsika omaly ny fahafatesana ny tambon'ota mety nisy ota nataontsika tsy maty nefitsika inona tonga ilay tenin'Andriamanitra tsy tanteraka hoe fahafatesana ny tambony ota ny fahasoavan'Andriamanitra ka raha mbola velonay ntsika androany andao hisaotra an'Andriamanitra. Alleloia. Raha misy mbola tsy voarabako aloha dia arabaiko nareo eve manambotsoa France efa narabaiko dia izay angamba sika mbola tsy voarabako teo anjela velo tonga soa ihany koa na itomparytsika eniritsika dia tombontsika dia hanomboka ny eniny torotendra efa androa moa tsika hiaraka amin'ny ranabavitsika Lina artizan'ery Madagasikara nitorazika anaty ten'Andriamanitra ao aorian'ny anterite anatin'ity izany no maka-toerana tsara maka baiboly mba hiditra amin'ny ten'Andriamanitra isika hoe nofinaritra daholo. Iza mihoatrany amin'ny falebiazana zao lay tsy mendrika ana ny androko sisa izao sy zay arako aminao ty mbola fa mindrampona izao toy izao dia tsy sarianiko fa avy aminao zao lay tsirontsirona lay tao andavakely liona efa natsangana usaraka Irakuni fasoavanao dia mbola ny famindraponao tokony fanotonana izanotoanao fa tisy azoarina aminao yakiny falibiazana fara izao luto izao ti savianiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona lay tao andavakely liona efa natsangana uzalaka fasalana mamela ifitiana mamela ifamindrana manaraka ny
letana makireliona efanatsaganao uzaraka efanatsaganao uzaraka. Halleluia. Soratsika an'Andriamanitra zany izy zany a. Ila tamin'ny batisan'ny fity izy iny. Halleluia. Nisy anankiray andreo tanareo $100 hoe atsarony dia tena ila tamin'ny batisan'ny fity mihitsy izy iny. Mahakasika kirana foana mieritreritra azy. Batian'ny fity mihitsy iny iry iny. Tany teo ferana rakoto aja domony efa narabeko teo misaotra mamerina fisaorana ny lazana monika sanatria mbola tsy nisaorako ianao teo sao dia tonga dia maimaika dia tsy nisaotra anao fa dia makasitraka anao tamin'ny vavaka mamy sy matsiro Andriamanitra manam-pahasalamana mamaly fidianao. Halleluia. Lasaritsika to dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra ranavavitsika lina mitoritsika anaty ten'Andriamanitra rano tay tompo ary lina dia velona atao avy eo mitondra mpamelabelarana amintsika tahin'ny tompo. Jesosy pastera dia tahin' Jesosy sika manakavy izay miaraka manaraka indray izao vavaka fiambenana mamitsika izao dia raisiko fahasoavanao mandrakariva ary avana malala ny fampizarantsika ny ten'Andriamanitra izay nahakasika ahy amin'ity takariva ity. Ka rehefa vonona isika dia raiso ny Baiboly dia sokafy amin'ny bokin'ny Zefania. Fa iza moa Zefania ry havana malala? Zefania dia mpaminany anisan'ny madinika indrindra atao amin'ny Baiboly misy 12 izy ireo. Ka raha mijery eo amin'izany boky Zefania izany dia tsy misy afa-tsy toko anankitelo. Ny azy moa dia tena hoe nasian'Andriamanitra napita ny hafatra ho an'ny vahoakan'ny Joda izany satria ireo vahoaka ireo dia vahoaka tsy nanaraka an'Andriamanitra. Tena hoe mivavaka tamin'ny sambo sy ny karazany dia natandrina azy ireo Andriamanitra mba hiverina hivavaka sy hanaja azy tena hoe hanaja azy irery sy hivavaka amin'ny irery ihany. Dia izay no hozaraiko amintsika amin'izao hariva izao. Ka ao amin'ny bokin'ny Zefania izany toko 2:1 ka hatramin'ny 7 no vakiana amintsika amin'izao hariva izao. Zefania toko 2:1 hatramin'ny 7. Rehefa samy miara-mahita dia hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy izany. Miangona, eny mivoria ianareo ry firenena tsy manan-kenatra, dia ny tsy mbola miaritra ny didy, mierina toy ny akofa ny andro, dia ny tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana mafin'i Jehovah, eny dia ny tsy mbola tonga aminareo ny andro firetan'ny fahatezeran'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, izay rehetra nanaraka ny fitsipiny, tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana, angamba ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Amen. Ny soramandry moa ry havana eo ambony eo dia milaza hoe anatra ho fampibebahana ny olona dia ny mbola tsy miatra ny loza. Amen. Raha mijery an'izany tenin'Andriamanitra izany tsika ry havana dia tonga dia mahita an'izany hoe Andriamanitra tena Andriamanitra mahari-po, Andriamanitra mandefitra, Andriamanitra tsara fanahy. Satria Andriamanitra mbola mampitandrina ry havana, tonga dia tsy te hampiatra ny fahatezerana fa mbola mampitandrina aloha, mampahafantatra dia ny meloha aloha hoe rehefa nampitandremina ka tsy misy ny fanarahana dia eo amin'izay ilay loza, ilay sazo ny miatra. Tsaroantsika tsara ry havana malala ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora, tsy mba nisy izany fampitandremana izany fa tonga dia nampiarina ny sazo an'ireo tanàna anankiroa ireo. Fa eto kosa ry havana dia Andriamanitra amin'ny endriny hafa no hitantsika, dia mananatra, mampianatra, mampitandrina. Satria nahoana re? Satria misy tsy fanarahana ny teniny tao ry havana. Misy vahoaka tsy
mivavaka tamin'ny Andriamanikafa, araka ny teneniko tamintsika tamin'ny voalohany teo hoe ny vahoaka ny Joda dia nivavaka tamin'ny Andriamanikafa, tsy nanaja an'Andriamanitra dia tezitra izy, kanefa tsy tonga dia nampiatra ny fahatezerana fa mbola mampitandrina. Eto izy miteny hoe miangona, eny mivoria ianareo ry firenena tsy manan-kenatra. Etsy ambany etsy moa misy roa kely dia manambara hoe inona ilay tsy manan-kenatra, tsy manina. Raha ny amin'ny baiboly hafa moa dia hoe ry karazan'olona lany henatra. Izany hoe tena nanao ratsy teo mason'i Jehovah ry havana ny vahoaka ny Joda. Nanao izay dany mikibo, nanao izay tena hoe faharatsiana tanteraka. Dia Jehovah miteny hoe miangona, eny mivoria ianareo, izany hoe mifandiny. Diny io no tena nareo tsiraray avy, dia mbola tsy miatra hozy izy ny didy. Satria raha toa ka hiatra ny didy izany ny fahatezeran'i Jehovah amin'ilay manaraka eo, dia tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana mafin'i Jehovah. Fantatsika tsara ry havana fa raha tonga ny fahatezeran'i Jehovah dia tena hoe manjavona tahaka ny Sodoma sy Gomora. Andriamanitra dia afo, Jehovah dia afo. Ka raisintsika sara tsaina hoe manahoana izany tena tonga dia tsy misy, tonga dia manjavona. Gamitsika tsisy te ho tratran'izany fahatezeran'Andriamanitra izany ry havana, satria izany teny izany koa dia miatra amintsika amin'izao fotoana izao. Hitantsika tsara ry havana malala ny zavatra iainantsika eto amin'ity tany ity. Tena mahaditra ny olona, tena manao izay fahalotoana, faharatsiana, abibiana, tena hoe indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao tena mahita daholo tsika rehetrarehetra, tsisy afaka ny teny hoe tsy misy izany, fa tena hoe tena efa tofoka Andriamanitra ry havana amin'ny zavatra misy. Keto izy dia mampitandrina antsika, mbola manome fotoana ivoriantsika, hiverenantsika ho aminy, miangona, eny mivoria ianareo, mifananara, mifananara, mifanoroa, mba tsy hiara ny fahatezerana, ry karazan'olona lany henatra, ry tsy matahotra an'Andriamanitra. Satria fantatsika fa ho sazy mafy ny azo atsika raha toa ka tsy manaraka, raha toa ka tsy miverina amin'Andriamanitra tsika ry havana. Eny dia ny tsy mbola tonga aminareo ny andro firetan'ny fahatezeran'i Jehovah, hoy ny teny eto amin'ny 2:2. Ka aloha tsika ry havana malala tsy hanao kisangisanga, mbola fampitandremana antsika izany, ary tena hoe fitiavan'Andriamanitra lehibe ho antsika tsiraray avy izay mbola mandre izao tenin'Andriamanitra izao izany teny izany. Aoka antsika tsy hanampitsofina, aoka antsika tsy hanao hodi tsy andre, tsy hahita n'izany zavatra rehetrarehetra izay izany tenin'Andriamanitra izay vakiany eto amintsika androany izany. Eo amin'ny 9:7 izy dia miteny hoe mitadiava ny Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany. Fantatr'Andriamanitra tsara fa be dia be ny olona ry havana izay ampijaliana noho ny tsirariny, tena hoe mandefitra amin'ny lafiny rehetra. Dia tena hoe tenin'Andriamanitra hoe mitadiava any Jehovah ianareo izay mpandefitra rehetra amin'ny tany, izay efa nanaraka ny fitsikiny. Eto izany misy olona sokajin'olona anankiroa ho an'ireo izay tena mbola mafoloha, ireo izay tsy mpanaraka ny teniny, ireo ilay teneniny hoe miangona, mivoria, mitadiava ny Jehovah, dia mbola tsy miatra ny fahatezerany. Ary eto amin'ity fahatelo ity, 9:7 ity dia manambara ho an'ireo izay efa mpanaraka azy, mitady azy, mbola hitady azy kokoa, tadiavo hozy izy ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana. Angamba ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Izany hoe ireo izay efa nanao izany, efa nitady ny fandeferana, efa nitady ny fahamarinana, mbola toy izy ihany, fa angamba hozy izy mbola tsy fantatra izany. Ilay angamba eto mbola miteny amintsika hoe na dia efa nanao ny fahamarinana ary ianao, na dia efa nanao ao anatin'ny miainan'ny fandeferana aza ianao, isika, dia mbola mety angamba hozy izy, angamba ho voafina ihany ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Izany ny dika ry havana fa na efa mpanaraka ny tenin'Andriamanitra ianao,
na mbola na tsy mpanaraka ny tenin'Andriamanitra mihitsy ianao dia voakasika izany tenin'Andriamanitra daholo izany isika rehetrarehetra ry havana. Tsy afaka ny hanamary teny eo anatrehan'i Jehovah isika. Tsy afaka ny tenitsika hoe efa nanao marina teo anatrehanao izay Jehovah, efa ao anatin'ny fandeferana izay Jehovah, ka tena hoe efa mahatoky tena izany hoe tsy ara-ny fahatezeran'i Jehovah. Izay ilay fampitandremana eto ry havana. Angamba hozy izany teny izany tena manamarina hoe tsy voatery hoe tsy afaka ny tonga dia tenitsika hoe tsy ara-ny fahatezerana. Angamba ho voafina. Ka izany tenin'Andriamanitra fofo izany ry havana malala no zaraiko amintsika hoe tenin'Andriamanitra mamy izany tenin'Andriamanitra izany satria mbola mampitandrina antsika, mampiomana antsika hoe raha amin'ny anisan'ireo ireo olona izay tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra isika, ireo olona izay tena mbola minia manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, dia miverena amin'Andriamanitra sao fandrao hiara-ny fahatezerana. Ho an'izay rehetra ao antsika izay rehetra fa miezaka mandeha amin'ny fahamarinana, miaina anatin'ny fandeferana, manaraka ny didiny, manaraka ny teniny, andao mbola hanohy foana ry havana malala, andao tsy hatoritory, andao tsy hatoky tena, andao tsy hevitena ka hoe efa nanao izany rehetrarehetra izany dia hanamarina ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra, fa mbola tsy afaka tena mitenitsika hoe, mbola tsy afaka amin'ny assurentsika hoe ho voafina amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Andao tsy emotra, andao tsy erikerika, andao tsy hitsahatra, fa andao hanana fo mandrakariva, fo tian'Andriamanitra, satria rehefa tian'Andriamanitra tsika dia mitandrina ny didiny, manaraka ny didiny, na antsakany sy andava, na amin'ny kely sy bitika izay verintsika, dia tena andao ry havana malala, andao ho tanterahantsika ny didiny, fa andao isika koa ho hiaran'izany fahatezerana izany. Dia mino ry havana malala fa izany teny kely izany dia hampisaina antsika tsiraray avy, tena hoe hanamboarantsika ny ho avintsika, fa Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra tena tsara sy mpanao tsara ity Jehovah izay tompontsika sy vavahantsika ity izany. Dia mahay reza daholo ry havako malala isany, dia ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny zanabavitika Lina ary ity zanay dia Madagasikara tsika tanatin'izay toriteny izay netiny mahafinaritra be izay. Andriamanitra manankiray fahasoavana amaly fitianao zanabavy Lina dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Alleluia. Saotranareo koa mankasitraka an'izareo fa mampahery azy foana ny fankasitrahana izay avy aminareo. Alleluia. Bokin'ny Zefania. Alleluia. Na Sofonia ihany koa. Bokin'ny Zefania no vakitsika izy moa. Bokin'ny Zefania izany dia ny bokin'ny Zefania dia milaza ny fahatezerin'Andriamanitra efa ho avy, efa akaiky. Hitanareo ity bokin'ny Zefania ity dia mitory fitiavan'Andriamanitra ary maneho, tena maneho mazava ny endrik'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra tena mpahamindra fo ary Andriamanitra tena maharo-po. Ary tsy tena porofona atao anatin'ity bokin'ny Zefania ity, fa tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesan'ny olona ao anatin'ny fahotany. Ny mponina tamin'izany fotoana izany dia tena tao anatina vanim-potoana fanarahana ny fomba fanaon'ny firenen-kafa, ny lamaody ny firenen-kafa, ny fomba fanaon'ny firenen-kafa hatramin'ny fanompoantsampy, ny fijejoana, ny zavatra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely, fa ny fiainan'ny firenena hafa manodidina no nalainy ny mponina, indrindra fa ny mponin'ny Joda. Ary nanangana mpaminany mbola tanora kely 520 taona izany Zefania izany no tendren'Andriamanitra. Zefania moa nanjaka tamin'ny andron'ny Josia, ary Zefania dia niarana aminany ihany koa tamin'ny Jeremia. Ny mahasamihafa azy fotsiny Jeremia dia voalaza ao anatin'ilay mpaminany be, fa izy Zefania dia voalaza ao anatin'ilay mpaminany kely. Ny anjara asan'ny Zefania dia ny hamery, ny hanaitra ny olona, ny hanaitra ny olona, ampatsiahy amin'ny olona fa tezitr'Andriamanitra ary ho avy Andriamanitra. Alleluia. Hitondra fampitahorana zany raha izay ny azo hitsery ny azo ilazana azy.
dia hoe misy mpitoriteny a manome tsiny ny mpitoriteny a mampitandrina ny olona ny amin'ny fahatezeran'i Jehova. Dia io sasa mpitoriteny sasany hoe aza mpitahorina ilay olona rahalahy, matory zavatra mahafinaritra ny olona fa aza mpitahorina amin'ny zavatra ohatr' izany. Fa nanangana an'Andriamanitra ny Zefania dia izany mihitsy, hitondra fampitahorana ho an'ny olona. Inona moa ilay fampitahorana? Inona no mety vokatry ny fampitahorana? Raha ianao zany izao no teneniko, inona 7 zao no hitako mijery eto ka fa tsy anankidimy. Inona ny zavatra tianareo? Andefasana fampitahorana sa tonga dia kapaina? Eto zany Andriamanitra dia kapoaka, avoaka mihitsy le fe ohatra tsika mananjanaka maditra dia avoaka mihitsy le fekibo. Dia teneny hoe kapoako amin'ity ianao a, fa tsy mbola mikapoka. Fa ny tanjona tsy ny kapoka, fa ny tanjona dia ny ialany ny zaza iny a amin'ilay toetra ratsy. Aleloia. Andikana hoe Zefania dia zao hoe Jehova manafina. Ny dikany faharoa dia hoe fahendrena. Any hoe ilay Zefania zany natsangan'Andriamanitra mihitsy ho fahendren'Andriamanitra. Ary natsangan'Andriamanitra hoe ilay Zefania zany dia Jehova manafina. Manafina inona? Manafina fandringanana. Tsy nanafina fahatezerany a, fa hoy foana ny teniny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra malaky miteny amin'ny fahatezerana fa malaiky hetsika amin'ny fahatezerana. Andriamanitra zany to dia miteny amin'ny fahatezerana fa le anaingy amin'ny fihetsika fahatezerana indray, iny Andriamanitra elaela. Ka jerenareo nanaovana boky anankiray mihitsy, boky anankiray misy toko anankitelo, mampitandrina fotsiny hoe ho avy aho fa ho hitanareo tsara raha tsy mibebaka ianareo. Miangona, eny mivoria ianareo ny firenena tsy manan-kenatra. Novoriana daholo zany ny olona mba tsisy na dia ray tsy haheno. Teny mbola tsy miaritra ny didy, dieny mbola tsy miaritra ny didy, mielona toy ny akofa ny andro, zany hoe mbola tsy miaritra io androany a, fa tsy hainao mety rapitso io na mety ralina io ny atra. Zany hoe mandraisam-panapahakevitra farak'izay aingana, mielona toy ny akofa ny andro. Be dia be nge ny olona ray mba mahafantatra aminy fa hiatra ny didy e. Mbola mangatakandro io ve mbo hitranga, io ve dia hitranga rovino io didy io, io ve dia hiatra rovino io didy io. Rehefa n'Andriamanitra miteny ilaza ny fandringanana ho avy amin'ny firenen'ny Joda, ho avy Jehova. Tamin'ny andron'ny Jona moa dia Jona ny rahan'Andriamanitra hiteny tao am-pon'ny Ninive. Ilaza ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy. Afaka 7 andro. Neny Jona ny mpon'ny Ninive, mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra, afaka 7 andro a. Ho aringa ianareo. Fa ilay tao amin'ny Zefania tsy fantatra. Tsy nanome mihitsy Andriamanitra na 7 andro na 3 andro na adiny 2. Fa ny zavatra teneny mielona toy ny akofa ny andro, zany hoe tandremo fa vetivety io a. Zany hoe teny mbola tsy miaritra ny didy, raha mbola velonay androany, inona moa ny tsy bebahantsika androany. Anaovan'Andriamanitra boky anankiray entin'ny ilazana amintsika efa akaiky ny fahatezerana. Ary Andriamanitra dia tezitra amin'izao fotoana izao. Mahita ny faharatsiany ny zanak'olombelona, mahita ny faharatsiantsika. Jery eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra dia misy fahatezerana ho aminy. Manompo sampo ny olona, manota ny olona, mijangajanga ny olona. Ahoana ny tena Andriamanitra? Dia mbola tsy tonga aminareo fahatezerana mafy ny Jehova, fa aza adinareo efa tonga tany amin'ny Sodoma sy Gomora sy Adma sy Seboima, ireo tanàna 4 nidorana tamin'ny afo, efa tonga. Ary efa tonga tany ny fahatezerana Jehova, fa dia mbola tsy tonga aminareo. Fahatezeranaandriamanitra io dia hitety. Aleloia. Ny fahavalon'ny Israely rehetra dia efa nahatongavany fahatezeran'ny Jehova io daholo. Hoy ny tenin'Andriamanitra dia mbola tsy tonga aminareo
ny fahatezerana mafy ny Jehova eny dia mbola tsy tonga aminareo ny andro firehetan'ny fahatezerany Jehova. Teny mbola misy azo atao, teny mbola ento ianao, teny mbola tsy ianao le marary any amin'ny hopitaly tsy afaka mivavaka intsony. Misy fotoana ny olona manota be ohatra mifoka rongony be mihitsy efa tsy tompony tena intsony overdose. Efa hita olona overdose mahatsiaro tena hibebaka ve nareo? Tsy misy zany. Za tenako ianao voalohany mihitsy ary nahatsiaro ty accident nazo ana. Satria nety tomobila mitovy amin'le nety asarina tomobila potika be mitovy amin'le tomobila nanovoaka accident za dia tsaroko tao anatin'ny tsaroko teny an-dalana teny ny itiavan'Andriamanitra. Naditra ry havana taloha, tena naditra, tena tsapako hoe tena nanao ditra. Fa izao tamin'ny 3 janvier 2014 azafady 2004 3 janvier 2004 2 janvier il faut 3 janvier 2004 dia nandeha nanao ny fanaoko aho, dia nanao ditra sotro toaka, tena nisotro ary rehefa misotro dia tena le misotro tena hatramin'ny farany. Dia lasa izay manao pointy amin'izay fanenjika amin'ny tomobile, ka ny tomobile matanjaka be izay. Dia nisy namako koa nana tomobile matanjaka be dia ifampitsapaherina tomobile. Fa izay rehefa manao an'izany tsy mba mitady toerana malalaka hoe maka pista na ohatr'izany manao an'izany fa eny amin'ny arabe rehetrarehetra eny. Dia fantatariko anareo fa teo avy any Tsaralana eny izay andeha ho eny Anosy. Dia niakatra ny Antaninarenina iny lalana Anisoraka dia efa nenjika amin'iny. Fa rehefa tonga aty ambony ranon'Anosy aty misy lalana mivily be ery ambony ery amin'ny Isoraka ery. Avy eo izay nanidina nisaoty taty ambany, vadibadika ny tomobile nisaoty taty ambany. Androany tena tsy haiko izay nahatonga nanatsiaro an'izay zavatra iny nahita ny tomobile dia tena tsaroko hoe Jehova izany namonjy anao ny fiainako. Eritreretinareo fiara tsy misy tafo, fiara tsy misy tafo no niodikodonako ny vadika anakaty ambany. Ny zavatra nataoko voalohany, nisy fotoana tsy nahatsiaro tena rehefa mihitsy fa taitra avy eo. Ny zavatra nataoko voalohany nataoko aloha izay tafavoakako tao anatin'ilay tomobile satria za tery tao amin'ilay volant sy ilay seza izany. Dia nataoko fotsiny izay tafavoaka dia ireto tanako no latsaka voalohany any amin'ny arabe dia nisarika mivoaka. Voatafavoaka ozy nareo za mbola mamitampona tena tsy hoe fa mbola natsiaro saina hoe za ty nge olona mivavaka za ke tamin'izany mba mivavaka mba mandeha mamonjy an'ireny fiangonana fifohazam-panahy ireny isaky ny Alarobia hariva tamin'izany. Tany hoe matahotra mahatsapa ireny misy Andriamanitra. Fa tena nahatsiaro saina tsy fantatro izay etahan'ny vatako ao, tsy fantatro izay etahany toy ny soroko tonta izany navesatra be anahy. Toy ny masoko tonta ireo masoko rehefa meo anamiko izay eo misy olatra lavalava eto. Io masoko io sokatra ohatr'izao io dia nizairana mihitsy io. Sokatra voto ohatr'izany dia misokatra fotsifotsy. Tsy raharaha izany fa ny zavatra tena masaka atao an-tsaiko andeha hibebaka. Dia za mbola amin'ny olona namako nanao accident tamiko niara fandoana satria tomobilinay roa fandona tao ambony tao mbola miantsoantso anahy any ambony any. Rato hoe sao dia maty, za tsy namaly. Henoko ny olona miantsoantso ambony ao. Fa ny zavatra tena nezahako teo amin'ny arabe ary apa nandohalika ny olona efa manomboka tonga manomboka amin'ny tangoha. Za nandohalika tena sanatry ny tanako tena Jesosy mifona aminao, mifona apa tena mahaditra, mifona aminao, misaotra anao ahy tsy maty. Raha maty teo tena tonga dia elo direkta, tonga dia any amin'ny fahaverezana direkta, tsisy ninina, tsisy adevitra, tsy miakatra delibération, tsy mila jerena tsisy adevitra.
to de very rehefa manam-potoana dia asehoako sariny eo amin'ny Facebook eo sariny tompijanahako tamin'izany fotoana izany fa tena tenenako anareo seky maty aho tamin'izany raha maty aho dia tsy tahaka ny retim-ponina tato amin'ny tato Antsoda tato. Ho ny ten'Andriamanitra dia ny mbola tsy tonga. Misy olona to dia maty tampoka. Nga misy olona maty afa-ký bebaka izany intsony. Tsisy olona maty afa-ký bebaka izany intsony. Ny olona maty ny vatany maty, fa iny olona iny mbola eo iny. Iny olona iny mbola afaka mieritreritra iny. Ny fanahin'iny olona iny mbola afaka mieritreritra, mbola mahita ny zavatra mitranga eo. Taloha misy ianareo tena film Ghost iny. Misy film amerikana zao hoe Ghost, film nalaza be tamin'ny andronay efa tanorana izany. Dia tena mitovitovy amin'ireny mihitsy ny olona rehefa maty. Vatany hitana mitsirary fa izy mahita ny zavatra mitranga. Fizy mahita ny zavatra mitranga io tsy afaka mibebaka intsony. Tsy afaka mibebaka intsony. Androany mbola velona ianao. Teneniny ten'Andriamanitra fa izy fahatezerana ho avy. Inona ny ataonao raha izy ny fahatezerana ho avy? Indray andro tao ampiasanako tamin'izany andro izany. Nisy erreur professionnelle ngeza be nataoko tao ampiasanako. Tena erreur grave izany tao ampiasanako. Dia rehefa nanao an'ilay erreur ngeza be ara-barotra izany ary vola be no vola ny tao anatin'izany fahadisoana izany. Dia tsapako ilay izy hoe dia nandeha le problème. Dia reko tampoka amin'izay fa tafakatra ao amin'ny DAF-nay ilay izy, ao amin'ny DAF, directeur administratif et financier an'io société. Ka rehefa tonga ao amin'ny DAF ilay problème dia isaky ny amin'ny 7 hariva io DAF io mihaona amin'ny DG na mihaona amin'ny PDG. Dia entiny eo anatrehan'ny DG daholo ny zava-nisy nandritra ny tontolo andro. Hoe izao ny tombom-barotra, reto ny volan'iditra, reto avokoa ny problème nisy ary tsy maintsy voateny eo ny momba anahy. Io erreur grave be nataoko tao ampiasana. Reko tampoka hoe tonga ao amin'ny DAF izay zavatra izay, fantatry DAF io zavatra io. Mbola tsy tonga ny tamin'ny 7, fa mbola tany amin'ny tamin'ny 5 hariva, amin'ny 5 sasany hariva mbola samy eo ampiasana ny olona. Lasa niakatra tao bureau ny DAF nanotontona. Ao tompoko. Ao amin'izay ozy izy. Fantany ianao fa manao zavatra. Zaho tena nanao zavatra tsy mety. Zaho nanao ny zavatra renao iny. Tena nataoko izany zavatra izany. Tena nanao erreur ngeza be. Fa izao afa anonotra n'ilay erreur aho. Onerako ilay erreur nataoko. Ozy izy. Nomeny ahy ilay dossier. Iny ary ozy izy régularisé araka amin'ny client io ozy izy. Hitanao zany ilay dossier efa prêt teo ny dossier momba anahy. Ao daholo ny preuve sy ny zavatra rehetra momba an'io dossier io, momba an'io erreur nataoko io, efa ao anaty classeur hoentina hiakatra any amin'ny patron B. Ary tonga any amin'ny patron B io dia rapitso tena to dia voaroaka angambany. Ary tsy vitany voaroaka fa maneva. Soa ihany fa mbola tsy tonga ilay fotoana tamin'ny 7 raha mbola nangataka-andro teo zany hoe mba tsy dossier ary latsy sao dia tsisy an'izany sao dia tsy maninoniny. Ka dilany tamin'ny 7 tafiditra anatin'ny bureau ny DG efa nentinao ilay classeur misy ny momba. Tsisy azo atao tsony. Tsisy azo atao tsony. Misaotra an'Andriamanitra andany mbola tsy mibavaka ohatr'izao. Fa mba nitahiny tompy ihany na dia izany ary. Amin'ny 5 sasany ahy tonga tao. Izany hoe dia ny mbola tsy tonga aminareo ny andro firetan'ny fahatezeran'i Jehovah. Tonga dia nilamina. Izy koa tonga dia nahitana tena tanteraka mihitsy nareo ny eloka hibaboana mody rariny.
tsy ny andry anazy iantso ana hoe avy ianao de ahoany ty afantatra efa tonga any le izy zany niakatra diso ao aho zany nanao an'io tena diso aho amin'ny 10 ora sasany vola tsy tamin'ny fito adiny ray sasany melo ty arozy izy nomena tananao anandry le dossier sofla tsy tonga any amin'ny patron be zaka any mandama izy voalamina le izy tsy niakatra tany tsisy nare le davok'olo-kendry fatany fa mibe mibaboka najanony hatreo indresaky tsisy nafantatra momba n'le izy hitanareo ravana nyfandraisintsika fipetra ohatr' zany a iarovana atsika Andriamanitra dia tezitra lalandava mijery ny vahotantsika hoy izy tena Andriamanitra nefa manometoky anao ko any amin'ny tantara faharoa toko fahafito andiny efatra amby folo sy fadimy amby folo ny tena Andriamanitra manao hoe raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy aneritena sy hivavaka ka hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia ianao zany an-danitra ka hamela ny helo ny ary hasitrana ny taniny ary zao dia hiratra amin'ny masoko ary sofoka ny vavaka izay atao ato amin'ity fitoerana ity fa efa nofidiko sonao masiniko ny trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary masoko sy ny foko ho amandrakarivo hitanareo ny vokatry le fanitretena zany aika tao ambadika izay zavatra izay efa be deabe ny zavatra nitranga atao efa narary le firenena efa narary le tany efa tsy nenony izy efa tsy navela ny elony fa saingy tsy fantany fa Jehovah ihany no mahalala io fa soa ihany fa hoy izy tena hoe raha ny oloko izay natsona miaraka no avy aneritena ka hivavaka sy hitadiny tavako le olona amin'io le olona natsona miaraka tsy mahalala ny zavatra efa mitranga efa misy zavatra mitranga ao reo aby le zavatra mitranga tsy haintsony Andriamanitra efa tsy mihaintsony Andriamanitra ny an-danitra efa tsy mamela ny elony ary efa tsy manasitrana ny taniny ary efa nanidiny masony sy naniapina ny sofiny tsy jery sy tsy hainy mivavaka izay natao teo amin'ity fitoerana ity fa le fanetretena zany le fatongavany tonga hivavaka anetretena zany vana daholo reo zavatra etretra efa mitranga ao amin'ny tontolo tsy hitany maso misy amintsika eto tsy meno antsika intsony Andriamanitra aiza ihany ary valim-bavaka koa izy ianao meny hoe tena miandriandry reny rehefa valim-bavaka fa zao mety efa Andriamanitra tsy nihainao anao intsony mety Andriamanitra efa tsy hitan'Andriamanitra mihitsy hoe zao mahazo zao mety efa tsy jereny intsony ianao fa anao tsy manana mety tsy mihainao anao intsony Jehovah ao an-danitra ao ary mety efa marary hitanonao io tsy mety mamokatra intsony tsisy ninona azo atao amin'io intsony fa ianao mbola miesaka tsy mbola tsapanao zany fa androany dia mbola tsy tonga amin'ny fampitehana tanteraka ho ny ten'Andriamanitra hoe akaiky ny fahatezerana any amin'ny bokiny Zefanita ao ahoana izy miangona mivoria nareo ry firenena tsy manan-kenatra dia mbola tsy miaritra ny didy dia mbola tsy tonga aminareo ny fahatezerana mafiny Jehova dia mbola tsy tonga aminareo ny andro firetan'ny fahatezerany Jehova dia mitadiavan'i Jehova ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany izay efa nanaraka ny fitsipony tadiaviny fahamarinana tadiaviny fandeferana angamba voafina ianareo amin'ny andro fahatezerany Jehova nefa nge ny dika amin'ny Zefanita efa hoe Jehova manafiny fa hoy izy hoe angamba zany ny tenin'ny mpanjaka Ninive rehefa voatenin'ny Jona izy hoe afaka 70 andro horavana Ninive dia izy andao ifadianitsika rehetrarehetra hatramin'ny biby fiompy ny zaza madinika fa angamba nenina Jehova hozy izy ny tena marina ato Jehova vao manomboka mitenan'io Andriamanitra hoe miangona dia mivoriry firenena tsy manan-kenatra dia mbola tsy miaritra didy ny tena marina efa tao amin'Andriamanitra sady ny famondrapo efa tao amin'Andriamanitra sady ny famondrapo efa nafantatra Andriamanitra fa hibebaka ireto olona ireto fantatra Andriamanitra fa hibebaka ireto olona ireto dia zao nyteneniny angamba ozy izy ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezerany Jehova angamba ho voafina nefa ny Zefania rehefa hoe Jehova manafina ny tena marina ianao mihaino eto androany io ao anaty fahotana daholo tsika rehetra fa fantatr'Andriamanitra koa ianao fa ho voakasika ianao amin'izany toloteny zany dia fantatr'Andriamanitra ianao fa hiala amin'izany fantatr'Andriamanitra ianao fa tsy hanao an'izany tsony fantatr'Andriamanitra ianao fa mangetahitetadiny fahamarinana hitandrina ny fitsipiny efa fantatrao nge zany taloha ny mponina tato jota nge efa nafantatra an'izany hoy Andriamanitra izay efa nanaraka zany efa nanaraka ny fitsipika izy
ary efa nandeha tamin'ny fahamarinana fanariny dio zany vany dia davondray ny fahamarinana efa nandevitra fa niala tamin'izany dia davondray ny fandeferana fa angamba ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezeran'izao ny andro fahatezeran'izao fa tsy maintsy ho avy fa amin'ny anaran'i Jesosy raha androantsika mandray fanapa-kevitra voafina amin'izany voafina zay efa niko ny anaranao Jehova hanafina ho tain'ny tompony antsika rehetrarehetra mino fa voarainao reo zany afatra zany nay andro koa zany tantariko anareo ty tao anatin'ny trosabe le za tao anaty trosabe iny zany dia nisy karana zay nanana vola be dia be tamiko dia tena efa tena tsy nanana tsisy atao tsony mihitsy aho io karana io tena miliardera ary izy io dia tena olona manana relation dia nisy action tena nomaniny amin'izay tany anapotehana anahy tena tompo zany dia action ngeza be tsy fantatro inona le izy fa nisy olona tahiny tompo tamin'izany nisy olona tsara sitrapo mahafantatra anahy dia mahafantatra ny tontolo ny fandraharana atao Madagasikara io aloha ny tonga anatina taon'ny brao tamin'izany rado izy izy tsy fantatrao aho izy izy za mahafantatra anao fa zao fitiavako anao izay tenako anao fa misy action ngeza be iainga any contre anao ianona ozy izy le olona anapotika anao izy nangofotra tamin'izany inona zavatra natao izy any ampanaovana le anomanina le action izahay nanantona anazy moramora tamin'azy efa tsy mifankahita tso satria efa tsy manana omena ntsony nitady zay voatsirambony tany na dia vola kely ary nandondombaravaran tiandry aloha tompoko ny misy fa ilana tsy fotriny elaela hitanao ny tarehan'ny olona io ohatr'izao fotoa dia niova tonga dia niova nahitan'le geste kely natao hoe tena tsy manana tokoa nefa niezaka tonga alohan'ilay fotoana tonga kely talohan'ilay fotoana ny déclencheny an'le action tena ngeza be amin'ny toerana ny fiainana tanao ry havana dia mbola tsy miaritra ny didy andao tsika dia mbola tsy miaritra ny didy andao zany karana manana relation milliardaire zany mbola tsy nitsinina raha mihoatra amin'ny Jehova izay tompony lanitra sy ny tany Jesosy Kristy manana fahefana hiteny aminao androany hoe anaka voavelany elokao afaka miteny an'izany nizaniza menao an'ity fandarana ity androany na iza tonga eto izy androany na mpamon'olona ianao arak'ilay torotentsika amin'ny rehefa sabata le jingle rehefa na mpamon'olona azy ianao inona ny fahotanao fa za miteny anao androany raha mba tonga raha-potoana ianao dieny mbola tsy miaritra ny didy za tamin'izay fotoana zay io action io tena zavatra tena neka tonga dia tena tandraha mbola tsy nisy Facebook fa teneniko anao fa possible miseho gazety possible tsy fanta miseho vaovao antsary tsy fantatro tsony ninona aopitehana ary tena mety tena apabe maso ny anipazana ny amponja tamin'izany tonga kely taty ny fotoana talohan'ny fotoana nisy feo tonga zao ny zavatra ho ataony teo tonga tena afaka andao inona ny azo atao zay voatsirambony tana nandondony ty re tompoko mba misy vola kely ndray ianao tsy niteny hoe nafantatra ena zany hoe dia ataonao an'izao fa ty re tompoko mba misy anina kely ndray fa za tsy hoe tsy anton'ny volanao nitsotra le olona mandraky ty ny androany tsy misy tsony zay action zay najanony tanteraka n'olona le zavatra kely ny fahotantsika be dia be ry havana fa ny fibebahantsika io fanetretena le tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantarany tenentsika teo tantara faharoa firy izy teo zay natadidy fa tsy tadidiko tsony sady tantara faharoa toko fafito andiny efatra amby folo so 2010 hoy ny ten'Andriamanitra raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no ho avy anery tena dia hivavaka sy dadiny tabako reo fotsiny raha mihoatra amin'ny fahotanana ataontsika kely ireo zavatra reo raha mihoatra amin'ny volan'ilay karana taty amiko kely dia kely ny jatonetiko teo aminy anampitsotra ny fondy nanajanonany an'ilay action rehetrarehetra amin'ny tenanao androany ny fanetretenantsika ny fibebahantsika amin'Andriamanitra fotsiny alleloia androany tena mety kely aminao zany zany zavatra zany fa zay zavatra kely zay ny action andrasan'Andriamanitra aminao dia mitsotra ny fondy ho tahin'ny tompany antsika rehetrarehetra
mino fa voarainao zay afatra izay a dia matoky sy minao fa andraisanao fanapahan-kevitra ihany koa ny momba ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Andriamanitra mbola tsy tonga dia nandringa ohatry ny tao Sodoma sy Gomora fa mbola nanoratra boky izy toko anankitelo dia ny bokin'ny Zefania hitenenana amintsika ho avy Andriamanitra amin'ny fahatezerana mirehatra. Fa izay mibebaka, izay tonga manendry tena kosa, izay tonga kosa amin'ny tena hoe izaho Jehova, ity aho Jehova. Alleluia. Dia izany olo izany dia ho voafina amin'ny fahatezerana ho avy ho ny tenin'Andriamanitra. Jakoba toko voalohany 2:20 vakiako farany amaranako azy. Dia misy aminareo izy ara-fahatsapana olona roa na telo satria fotoanantsika efa somary lasa aleo nefa mba sisika fizarana fahatsapana ihany satria mamy koa ny fizarana fahatsapana avy aminareo. Dia mara-pamaky koa an'ity ino ny kantoko iny Alleluia. Afaka miantso nareo amin'ny messenger raha misy izy ara-fahatsapana. Jakoba toko voalohany 2:20 fa aoka ho mpakatony tena nareo fa azahoam-piainy fotsiny. Fa azahoam-piainy fotsiny ihany fa mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy ny mpiainy ny teny nefa tsy makatò dia taka ny olona mizany tarehiny amin'ny fitaratra izy fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adininy ny tarehany. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàna ny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy mpiainy manadino fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Okany isika rehetrarehetra mba ho mpiaino mpakatò daholo ozy ny sinoa. Misy aminareo ary ve fizarana fahatsapana? Miandry anareo ary ny fizarana fahatsapana. Iza no iantso voalohany izara fahatsapana? Ndao ary amintsika fitenena avy hatrany raha lahantsika tojo raha soa asiana sary kely Alleluia. Nampandrotsika ary tojo iny ary ny fizarana fahatsapana iny mba nakasika ny tojo androany misaotra ny tojo ny antso tao anatin'ny toriteny anao ny fitenenana. Izao tsika rehetra dia mankasitraka anareo manadaka amin'ny toriteny fa nampahety sady nahafinaritra be na lalàna ny tantara momba ny Zefania ny fanampitra anareo manadaka dia tena nahafinaritra hoe Zefania tamina ny kelitry ny tantarany hoe namerina ny Jioda sy maneho hoe maro sady be famindrapo Andriamanitra sy ny dikany anaran'ny Zefania tsy rehetrarehetra dia nahafinaritra kely anazy ohatran'ny hitsaka fitarihana sy resabetsaka kely momba ny Zefania. Izay ny nahafinaritra be anazy any dia mankasitraka anareo manadaka iny Jesosy daholo. Alleluia. Mankasitraka ihany koa tojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy dia mamy izay dia Andriamanitra manan-keram-pahasoavana anie hahamaly fitianao dia mitombozotra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Ndao mpandrotsika indray ary navavisika Suzelle izara fahatsapana izy. Inona ny fizarana fahatsapana ao Suzelle androany? Mankasitraka pastera nanome fitenenana tahin'ny tompo pastera dia tahin'ny tompo tsika rehetra. Dia mankasitraka be da be anareo mianadahy mitondra ny toriteny fa tena nakasika be sady mampiorina be ny toriteny dia Jesosy ny hamaly fity anareo mianadahy hatrany. Dia ny tena nakasika androany indray pastera dia le teny pastera manao hoe fa Jesosy Kristy dia manana fahefana miteny amiko sy miteny aminao manao hoe anaka voavela leloko ao raha tonga ara-potoana ao amintsika raha mibebaka ara-potoana ao amintsika. Tena nakasika pastera izay teny izay dia voninahitra an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ihany koa ny Suzelle isika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay fa mahafinaritra be mihitsiny ny fandraisana anjara. Alleluia. Izay ary nareo no mizara fahatsapana tsy misy intsony ny ambiny dia andao antsika ihira ao ny antetitsika tonga dia hiditra mivavaka sy mivavaka ho an'ny firenena. Tadidio ary manomboka androany fa Andriamanitra mpamindra fo io Andriamantsika ary miandry anao izy ho avy an'ity tena. Izay no finaritra daholo. Andriamanitra bitintsy ny fitiavany tsy voatamisy saintsaino fa izy
ty sasatrany Andriamanitra dia ilaina rasul afaka izy ty manahy sanao fa izy tsy mandao Vaina fuori izy Andriamanitsy tsy miratany mihitsy ny fitiavany tsy mety ritra ayo anandraina izy mifanantena hoazina mandava ny tena Napanjakain tany zavaboary ino intsony fa ny zava-drehetra efa fony izy tsy mba manao andorompo raha hipepaka raha izy notsanando Easy life, the dinner the money tarai. Davide fuori easy, la ya the money ti dilettavi immensi. If it's time to metti ayo I'm Easy for us to love, was it a love? Need us to Amen Jesosy. Sotranao zay Jesosy malalo ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra indrindra Jehovahandriamanitra satria dia nitahinao indray ny fotoana, tahinao ny fitaovana. Misaotra Jehovahandriamanitra fa tsy voasakana ny fandarana androany. Tsy tapaka ary notahinao ny connexion sy ny fitaovana anao ny voninahitra mandrakizay. Zava-dehibe aminay tokoa ny fahavitan'ny fandarana teto. Dia atolotrainao ny fisaorana sy ny fankasitrahana sy ny fideran'Andriamanitra. Dia taio izany teny izany Jehovahandriamanitra mba tsy ho verimaina efa tsy naveranao tapaka ny fandarana ka izay rehetra tonga teto androany na ray izany teny izany dia oka ho teny fiainana ho azy eo, ho fiainana mandrakizay ho azy ireo izany teny izany Andriamanitra. Manao ny voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay Jehova Tompo. Dia taio Jesosy ny tsirairay avy ny teny izay nafafy tamin'ny tean'io ity. Dia nafafy tany amin'ny tany lonaka
dia tsy inona fa ny fona rehetrarehetra reto dia amoa avy zato eny tsy fanapataperan'Andriamanitra. Arengany hoe akasika ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona ka atsapany izany tokoa hoe mila miverina aminao dia mbola tsy tonga ny fatezerana mirehatra dia hiverina eo anatrehanao Andriamanitra tsy tonga. Fa tsy mba ny anisy ratsy anay ny tanjonao fa ny ampialanay amin'ny ratsy dia anasoavanao indray ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra Jehovah. Anao ny derany aja ny saotra sy ny voninahitra be ny tsy voalazanay teto. Be ny mba fandirianay ihany koa. Efa kely ny takatry ny sainay ary foy ny fahalalànay Andriamanitra. Fa mangataka aminao mba hitahinao an'izay rehetra tonga teto androany dia meo azy izay irin'ny fony Jehovah Andriamanitra ary hanomany ny fiainana mandrakizay izy. Ovay ny fony, ovay ny fiainany. Hoe toe-po, toe-panaraka anao, feno hitahotra anao dia ataovy mibebaka mba hanaradianao Andriamanitra. Dia vao manao azy, vao manao anay izany fiainana mandrakizay. Mianara-maherin' Jesosy Kristy Tompo Sabata mangatahako izany lavaka izany. Dia vosa Satana fatotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay voatory teto androany. Fa ny vona fafy amoa avy zato enina poniny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy io. Halleluia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoan'izao ny firenena. Ndao mpandrosotsika ny nababitsika Marie-Joie hivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana. Sotra fisaka pasterana amin'ny fitenenana miaraka hivavaka arytsika. Dia mbola afahaly misaotra anao izay ry Jehovah Andriamanitra ray tsara indrinany amin'izany teny izay mbola miala aneny amin'ny fiainanay tsirairay avy indray tamin'ity fotoanandroany ity. Tena hoe misaotra satria tena maharo-po sady mamindra fo tokoa ianao. Tena tianao izay mbola hibebaka. Tianao izay tena hiverina aminao tanteraka mba ho voafina indray ny fiainanay tsirairay avy Jesosy. Mino fa tamin'ity fotoanandroany ity dia mikasika fosy fanahin'olona maro izany teny fampianarana izay nampitondrainao mpanomponao androany izany. Tena nakasika amin'ny fo tokoa Jehovah Andriamanitra ary mahatonga anay tena hoe mbola hisisika bebe koa hatrany hibebaka handiny teny ny amin'ny fiainanay hoe efa voafina tokoa ve zahay rehefa tonga ny fotoana Jehovah Andriamanitra izay hifaranan'ity izao tontolo izao ity Jehovah Andriamanitra. Tena hoe mamindra fo aminay tsirairay avy ianao satria olombelona tokoa izay tsisy marina eo anatrehan'izany voninahitra izany Jehovah Andriamanitra. Dia mangataka ny fanahinao mahery izay rotsaka aminay tsirairay avy eto tena hoe hampatsiaro anay ny amin'izay tokony ataonay Jehovah Andriamanitra, ny amin'ny maha-ibebahanay sy hiberenanay tanteraka aminao, ny amin'ny zavatra rehetra izay iainanay satria tsy fantatra tokoa Andriamanitra hoe voafina tokoa ve raha tonga ny fotoana. Fa soa fa mpamindra fo ianao, soa fa tonga izany teny izany hoentinao antsiana ny lalakalehanay tsirairay avy mba tena hiverenanay aminao amin'ny fahamarinana sy amin'ny fibebahana mba ho voafina amin'ny fotoana rehetrarehetra izay Jehovah Andriamanitra. Dia eto izay mivavaka manokana ho an'ny firenenay. Tena latsaka katerena amin'ny firenena ary tena miaina ao anatin'ny fahamaizina tanteraka Jehovah Andriamanitra. Tena hoe tsisy rirany mihitsy afaka hijerena izany firenena izany fa tena hoe potika rava ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay misy ao izay tsisy miafina aminao Jehovah Andriamanitra. Fa androany izay mivavaka mba hikasihanao ny fony malagasy rehetrarehetra izay naheno an'izany teny izany Andriamanitra ny malagasy any Madagasikara any Jesosy malala dia tena hiverina aminao tokoa Andriamanitra. Tena hiverina aminao hibebaka mba voafina amin'izao andro farany izao Jehovah Andriamanitra, mba ho voavela heloka Andriamanitra. Sambatra amin'ny firenena izay sambatra ny olona izay voavela heloka ozy ny teninao sy voasarona amin'ny fahotana. Dia tena hoe mba ho isan'izany ny malagasy rehetrarehetra Jesosy jereo amin'indra fonao firenenay. Tena hoe banjio Andriamanitra asy fifoazam-panahy mba hiratany fosy fanahin'ny olona Jesosy malalo amin'izao fotoana izao mba hiadana izany firenena malagasy izany Jehovah Andriamanitra. Mino aho fa renao izany vavaka fo izany Andriamanitra satria manatrika eto ianao petraka hifeno am-pelatananao ny tsirairay avy izay nanaraka an'izao fandarana izao mba tsy handalo fotsiny ihany ny teny rehetra izay nizaraina tamin'ity androany ity fa tena hoe aniry avy zato eny tsy manam-pahataperana any anatin'ny fony tsirairay avy. Dia misaotra tamin'ny fanatrehanao Jehovah ho anao reriano ny voninahitra narovanao ny connexion sy ny fotoana rehetrarehetra. Alleluia. Amen.
Alleloia, mankasitraka indrindra mamy be ny vavaka, misaotra indrindra rahana vavy Maria tamin'ny vavaka matsiro izay nentinao. Andriamanitra manankirepahasoavana koa ny amaly fitianao, dia tahin'ny tompo dia mahereza trany. Misaotra ny Maria tsika tamin'ny vavaka firenena, misaotra ny ranavavy Lina tamin'ny toroteny, dia misaotra ny ranavavy Sikara Zana Monika tamin'ny vavaka fanomboana. Ireo ny ekipa niaraka tamiko teto androany, dia misaotra nareo rehetrarehetra ihany koa izay tonga niaraka taminay teto. Raha tsy tetonareo dia nangigina rery teto ny fandarana, fa dia isaoranareo Andriamanitra amaly fitianareo dia tapy teto ny fandarantsika. Raha mbola sokany amin'ny lanitra Jesosy ary tahin'ny tompo verenana soma tsara daholo tsika. Dia ampizonetsika mioneto misy fandarana misy andrata rapitso manomboka amin'ny valora sasantsika dia veto miaraka amin'ny mampionona anaty misy andrata dia veto miasako anaty fandarana vavaka fiambenana. Aki radio point radio 12345.com mafahantsika mieno mionjam-peo Aki radio mandeha andro aman'alina naiza naiza misy anao Aki radio point radio 12345.com no ahafahanao mieno mionjam-peo atsika. Misy toetezaka ny adiny telo amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ilay amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rarina. Samita iny tompo daholo man'Andriamanitra ny voninahitra misaotra anao. Alleluia, amen.